Eo amin'ny tontolon'ny finoana izay ihany moa fotoan-dehibe no nankalazaina omaly teny amin'ny FJKM lazaina Avaradrano noho ny fankalazana ny fetin'ny taranaka. Etika lehibe tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny jobily fahadimapolo amin'ny 100 taona ny fiangonana ihany koa sy ny kobanondry. Nanamarika ny fotoana moa ny fotoam-pivavahana lehibe fisaorana an'Andriamanitra noho izany fankalazana lehibe izany. Fanadihadiana irana amin'ny Lova Ramanantsoa sy Mamra Samuely. Voromaro ireo zanaky ny fiangonana FJKM lazaina Avaradrano omaly nanatrika ny fanompoam-pivavahana fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra noho ny jobily fahadimapolo amin'ny 100 taona ny fiangonana sy ny kobanondry. Mitondra fanampanazavana mikasika izany lanonan'izany ny mpitandrina Rasolomanana Jedidia. Fotoana ny kobanondry dia fe agape tamin'ny agape amin'ny fomba mamalagasy, izany hoe misy fifandonan'ny fivavahana kristianina sy fifandonana fivavahana nentim-paharazana teto lazaina tamin'ny andro navalina voalohany. Fa rehefa tonga Radama faharoa dia nifoanana io fanenjena io ka nahazo mivavaka tamin'ny fivavahana tiany ny vahoakany. Koa tamin'ny taona telo amby enimpolo sy valonjato sy arivo no nanokanana ny fiangonana teto, ary tao aorianan'io tao aoriana fampivavahana no niaran'ny sakafo noho ny agape ny vahoaka teto zany. Ka zao izy io kobanondro io dia fitambaran'ny fomba mamalagasy dia ny fivavahana ary ny finoana kristianina dia ny fitiavana. Noraisina tamin'ny fomba malagasy ny zanak'olona ny ondry anaovana dina sy fihavanana, ary ny ondry kosa tahaka ny zanak'olona tsy misy kilema nanafahana ny zanak'Israely tany Egypta. Nanamarika ny fotoana ny fanolorana faneva ireo tompon'andraikitra maro samihafa teo anivon'ny fiangonana, fitondram-panjakana ary fianakaviana. Amin'ny 7 Meo avy izao ny ivon'ny fankalazana ny jobily fahadimapolo amin'ny 100 taona ny fiangonana FJKM lazaina Avaradrano. Ny 4 Jona ny famaranana ny kobanondry, hatramin'ny volana Desambra kosa ny fankalazana ny fetin'ny taranaka, ary amin'ny faran'ny taona ny famaranana ny jobily fahadimapolo amin'ny 100 taona ny fiangonana. Atreo ihany koa ary ny fotoana niarahako taminao tao anatin'izao takariva izao tompoko lahy sy tompoko vavy, misaotra sy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Manome fotoananao raha mpitso amin'ny 7 ora hatrany ny tenako. Veloma tompoko.